Zay ihany koa no mitondra antsika makany amin'ny tontolom-baovao manana songadina ny fanabeazana nanolotra boky fianarana ho an'ireo mpianatra any amin'ny faripiadidim-pampianarana tsy monosy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Izao no natao dia entina indrindra anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana any amin'izany faritra izany. Nanolotra boky fanabeazana misy 20 ho an'ireo taleparitry ny fanabeazam-pirenena any amin'ny faritra Nosy, Androisy, Atsimo andrefana nisy ministera ny fanabeazam-pirenena. Nampitondraina ny lohateny hoe ary fototsy izany boky fampianarana izany ary vokatry ny fiara-miasa tamin'ny fikambanana ary fototsy izay tarihan'Andriamatoa ho monja mahafay. Natao indrindra namafisana ny fotom-panabeazana ankizy amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny kolontsaina malagasy amin'ny fomba moderna ity boky ity. Io dia najoro amin'ny fomba nentim-paharazana malagasy no nametrahana ny hoe ary fototry. Ny ary fototry dia miaro ny kolontsaina malagasy eto Madagasikara ny fanakalozana amin'ny teny vahiny satria ny teny avy any amin'ny faritra somary manantsahirana zay ka izay zany tompoko nahavy anay nanoratra ny zavatra io ka dia saorana manokana koa Lycée Nicolas miara namolavola amin'ny teny na amin'ny resaka arabola amin'ny famoahana mikasy. Zava-dehibe tokoa ny fanatotana ny boky toy izao ary tokony zaraina manerina Nosy ho fampiroboroboana ny seha-panabeazana hoy kosa Andriamatoa Paul Rabary, ministra ny fanabeazam-pirenena. Tsara dia tsara koa raha watota hozaraina amin'ny faharozafa satria matetika dia asaina nasionalina tena Madagasikara dia tsy mikakafantatra koa fa manjary mampisy fahasanafana volena ratsankakafantatra isika sa malagasy ka dia isoana nazavitanareo isoana mirendrika amin'ny fanomezana. Resy lahatra ny ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny fikambanana ary fototsy fa ivelatra sy androso ny firenena amin'ny alalan'ny fanomezana avana ny boky fampianarana toy izao.